Vatsim-pana ediny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Ry Andriamanitra raisanaka fanamasinao midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao indray izahay. Tratra ity andro izay natolotra ao anaty amin'ity sabata anao masina ity tokoa. Eny fiadananao ane anjaka aty anatinay ahafahanay miray aminao ampanahy mandrakariva ka tonga anay ho tena mpianatra ao Jesosy amin'ny androm-piainana rehetra amin'ny fotoana rehetra isan'andro isan'ora isa-minitra isa-tsegondra eny n'andro n'alina dia efa matom-piainana anao tokoa izahay. Ame voninahitra anao ry raino mandrakizay isandren'ny fiadanana le tianay amin'ny fitiavana mandrakizay ka n'olotra ny sosiny tsara ho anay dia ny famonjena nanokafanao ny lanitra mba ho finananay ary anjoan'ny fananao masina hiasa sy toeretana anatinay hanova isan'andro ny fonay hifanaraka amin'ny fonao. Mitenena sy miasaraka ny fombanao Jesosy fa voninkaino mandrakariva izay mpanomponao. Anaranao Jesosy avy Nazareta izay maniry sy mangataka izany vaka izany. Alleluia. Amen. Shabbat shalom. Ny fiadanan'ny tompo anie hitoetra amintsika amin'ity sabotsy 12 ny volana febroary 2024 ity. Ny tompo dia mampatsiahy antsika tokoa fa nomeny andraikitra isika ary izany andraikitra izany tokoa nataontsika ahoana. Ny fahefan'Andriamanitra ampiasaintsika amin'ny fomba manahoana ary ny fahefan'Andriamanitra sy ny andraikitsika no hevitra izay banjintsika amin'ity andro ity. Ny tenin'Andriamanitra izay mirakitra izany dia ao amin'ny filazantsara araka ny Marka 7 ny andininy 7:12 ka hatramin'ny andininy 7:20. Marc 3:13-19. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary niakatra teo an-tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany hankeo aminy. Dia nankeo aminy ireo. Ary nanendry 12 lahy izy ho ao aminy sy irahany toriteny sady hanana fahefana hamoaka ny demonia. Ary Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera, ary Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahin'i Jakoba. Izy amin'ny rahalahy dia nomeny anarana hafa koa hoe Boanerjesy, izany hoe zanabaratra. Ary Andrea sy Filipo sy Bartolomeo sy Matio sy Tomasy sy Jakoba zanak'i Alfeo sy Tadeo sy Simona Kananeana ary Judasy Iskariota ilay namadika azy. Amen. Baiboly ravana dia mampianatra antsika mba hatahotra an'Andriamanitra ka ahatsiaro fa izy no manome fahefana ny mpitondra, na mpitondra fiangonana izany na mpitondra fanjakana sy firenena. Ny hafatra ho an'ny mpitondra sy izay manana fahefana sy andraikitra dia izao no antson'ny tompo tokoa mba hampiasa ny fahefan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ihany koa hitatitra amin'Andriamanitra ny fizotry ny asany amin'ny fotoana rehetra ka hizara ny fahasoavana amin'ny vahoaka entiny. Inona kosa no hafatra ho an'ny olona izay entina? Ho an'ny olona izay entina dia hankatohy ny mpitondra hanaiky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Koa atao inona ary ny fahefana izay nomen'Andriamanitra antsika? Hamonjena ny fanahy, hamonjena ny maha olona manontolo, hanasitranana ny marary sy ny demoniaka. Ary sika izay mpitondra manandraikitra amin'ny fiangonana dia natsoin'ny tompo ho modely eo amin'ny fiarahamonina mba hianaran'ny hafa ihany koa manahoana ny tokony hitondrana izay vahoaka entina izay. Ny fahefana moa dia tsy inona fa azo faritana ho fahafahana mampiatra hery eo amin'ny sehatra ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana. Ary mitovy hevitra amin'io koa ny hoe tanjaka, hery, fahaizana, harena, fananana, famboniana, hasina,
herim-panapahana sy fiandrianana ary dia manam-pahefana no afaka sy mendrika hampiasa ny fahefana na hampiasa hery. Arak'izany ny tenin'ny Baiboly dia manazava ny amin'ny loharam-pahefana. Ho mantsy ny voarakitra ao amin'ny tantara voalohany toko 7:1-12. Anao Jehovah ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana satria anao izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Jesosy Kristy koa ty ambony tany dia nampiharihary tamin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo fa an'Andriamanitra ny fanjakana sy ny fahefana. Tsarovy mandrakariva ry havana fa zava-marina mandritra ny fotoana rehetra izany tenin'ny Tompo izany. An'Andriamanitra ny fahefana ary raha izy ny tompon'ny fahefana, isika kosa izay nampindramy izany fahefana izany dia mila mitoetra mandrakariva ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ka tsy herikerika ary tsy atahotra ny olona na ny zava-mitranga kanefa kosa atsiary fa mbola ataon'Andriamanitra hampamoaka izay nampiasantsika izany fahefana izany tokoa. Andriamanitra ny tompon'ny fahefana, isika kosa dia manana izany fahefana izany, mampiasa ny fahefana izany, ny andraikitsika dia manoloana an'Andriamanitra indrindra izany. Indraindray dia eritreretin'ny olona hoe loharano-karena mety ho ritra izany fahefana izany dia manjary faninanana, hifikirana mafy, tsy mba tiana ho zaraina. Jesosy nefa tetỳ an-tany dia nizary izany fahefana izany tamin'ny mpianatra. Tsy ny 12 ihany ireo apôstôly izany fa ny 70 ihany koa dia nizarana izany fahefana izany. Dia natsiaro isika mahalohan'izany fa arakaraka ny izarana ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy no ahatonga ny olona ho tompon'andraikitra, ahatonga azy ahatsiaro fa tian'Andriamanitra hitory ny filazantsara ihany koa, tian'Andriamanitra hanatanteraka ny asany ihany koa, ary tian'Andriamanitra mba moaka ny deminy hanasitrana amin'ny marary ary dia nitsaka ny menarana sy ny maimoka ny fahefana rehetra izay nanana ny fahavalo fa tsy misy tsy ho resin'Andriamanitra izay rehetra manatrika azy. Isika izany dia men'Andriamanitra ny fahefana izany, tanterao izay tandrify antsika hahatonga antsika tena mpanompon'Andriamanitra mahatoky ka tsy mba hitoetra ao anatin'ny fahosana fa hitoetra kosa amin'ny kiry sy fahefana. Ary nambaran'i Jesosy mandrakariva izany amin'ny filazantsarany. Maneho ny fahefana Andriamanitra hahatonga ny olona hankalaza azy. Ary izany fahefana izany no mampisy vidiny, mampisy aina ny fankalazana an'Andriamanitra atao. Tsy dia mahafa-po n'Andriamanitra ny endri-javatra ivelany tsy misy hery. Ary antsony isika mpino kristianina hanalavitra an'ireny miseho mpanaraka an'Andriamanitra ireny amin'ny endrika ivelany kanefa mandany heriny. Paoly apôstôly dia nampatsiahy izany amin'ny Timoty 2:7-5. Fa misy tokoa izay mahafantatra ny herin'Andriamanitra fa mandany heriny, mandan'Andriamanitra. Aoka isika hanaiky ny herin'Andriamanitra sy ny fahefana izay nomeny, ary aoka isika hanohitra ny ratsy amin'ny fomba rehetra dia ny herin'ny demonisy Satana, ny aretina rehetra sy ny olam-piainana rehetra hahatonga antsika hitoetra mandrakariva eo ambany rehetra ny fahasoavana. Araka izany dia omen'Andriamanitra ihany koa fahefana isika hanasitrana amin'ny aretina rehetra dia ny hery rehetra nanana fahavalo. Antsony Tompo isika mba hahajoro tsara amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ka hitoetra amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ny herin'Andriamanitra mantsy no mahatonga antsika vavolombelona eo anatrehan'ny firenena maro. Manova antsika izany, mahatonga antsika kristianina hiavaka eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny sehatry ny firenena na eo amin'ny fiainana andavanandro.
ary dia izay no mahatonga antsika tokoa ho modely no fianarana ho an'ny olona samihafa eo anivon'ny fiarahamonina ka tonga antsika tokoa fanasy ny tany sy fahazavan'izao tontolo izao hatonga an'i Jesosy Kristy ho faly amintsika. Indraindray dia mety misy fanararaotana tanterahan'ny izay manam-pahefana. Izao no tsarovy ampaman'Andriamanitra tokoa izay rehetra manam-pahefana ka tsiaro isan'andro fa ny andraikitra dia omeny antsika hahatonga antsika hamana ny ondry izay eo amin'ny sehatra misy antsika, tokantrano, fiarahamonina, fiangonana. Ary izany fahefana izany dia nomeny antsika ahafahantsika mamana ny ondrin'Andriamanitra, ahafahantsika ihany koa miaro azy ary ihany koa mamelona azy amin'ny tenin'Andriamanitra, mivavaka tanterantsika ho azy ary ihany koa eo amin'ny sehatra samihafa izay omen'Andriamanitra hananantsika fahefana. Aza miteny hoe za dia tsy mba mpitandrina, za tsy mba mpiandry, za tsy mba diakona, za tsy manana andraikitra amin'ny fiangonana. Fa tokantrano misy anao io dia andraikitra nomen'ny tompo anao. Izany ataovy izay tonga ny fiadanana hitoetra tsara ny tokantrano izay nomen'ny tompo anao. Amin'ny fitiavana sy ny fanajana ny vady amin'izay manambady, ny fikarakarana sy fanabeazana ny zanaka mba rovan'ny tompo amin'ny fahefana sy ny heriny. Izany rehetra izany dia ampamohan'ny tompo antsika amin'ny andro izay hitsarana antsika ka tokony hijoroantsika tsara vavolombelon'ny tompo, hananantsika tahotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary hanatanterantsika ny fahefana amin'izany. Men'Andriamanitra fahefantsika hikarakara tokantrano io ary dia mbola ampamohan'Andriamanitra ny amin'izany dia ny ety an-tany izany tanterantsika izany fananterana ny asan'Andriamanitra izany ao anivon'ny Jerosalemantsika, ao anivon'ny tokantrano izay omen'Andriamanitra antsika ka ahafantarantsika fa ny zavatra tanterantsika tokantrano dia asan'Andriamanitra mihitsy fa tsy akory amaha-olombelona antsika ihany. Koa asan'Andriamanitra ny tokantrano dia mila miaina anatin'ny fiadanana, fifaliana, fahasoavana ary fahatretrehana sy fahatombanana antsaka sy andavany, fahafenona tanteraka dia ny kanto sy ny meva ho an'izany tokantrano izany, fa mendrika izany ny tokantrano kristianina rehetra. Koa anjarantsika ny manatanteraka izany ary anjarantsika ny manefa izany fanaovana ny asan'ny tompo izany ao anivon'ny tokantrano. Mazava loatra fa tsy ny tokantrano ihany fa ny fiangonana indrindrindra izay omen'ny tompo antsika, eo anivon'ny izany fiangonana izany koa no ny tompo antsika vavolombelony, tonga antsika ho tena feno fahefan'Andriamanitra mandrakariva ka hanatanteraka ny asany amin'izay tandrify antsika nomeny antsika ho andraikitra. Eo anivon'ny fiarahamonina koa dia nantsony tompo isika eo amin'ny asa tanterantsika mba hahatonga antsika ho tena fianarana ho an'ny hafa, hahatonga antsika ho fahazavana ary midika vavolombelon'i Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty. Ka tsy misy ny olona izay mety tsy ho resy na tsy ho voavaha izany fa efa novan'Andriamanitra avokoa tao amin'ny fijaliana ny olom-piainana rehetra. Ny aretina rehetra dia efa resin'i Jesosy avokoa tao amin'ny fijaliana ary izay rehetra zavatsarotra samihafa izay mety manjo antsika dia efa nataon'Andriamanitra resy tao amin'ny fijaliana ary omenantsika ny fandresena satria manoatra ny mpandresy isika. Alao erariavana ka tsarovy fa manandraikitra androen'Andriamanitra sy ny olona isika ary dia antsony tompo mba hitoetra tsara amin'izany mba hahatonga ny olona rehetra izay eo ambany fehezitsika hanana ny fiadanana feno sy tanteraka. Dia vonjena ny fanahy ary ankoa ho sitrana marary ho afaka ny demine ary dia hiadam-pinaritra ny vahoaka izay antsony tompo ho sahanitsika. Mahereza mahatanjaka tsy miova Jesosy omaly sy anio ary mandrakizay ary izy anie ampaherentsika mandrakariva hitantana antsika amin'ny heriny magaga dia tonga antsika ho tena fenona ny fanahy masina isan'andro amin'ny androm-piainantsika rehetra. Tsarovy fa ny antso antsika ho eo amin'i Jesosy ary ankoa manendry antsika ary maniraka antsika
hitory ny teniny ary koa hananantsika fahefana amin'ny fanahy maloto ho any efa rehetra foa ary ihany koa ny aretina ho sitrana ho voninahitran'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fahasoavany sy ny fiadanany vavaka isika. Jesosy misaotra anao ny fahefana sy ny andraikitra izay nomenao anay, anao zany. Satria efa nomen'Andriamanitra anao tokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Misaotra anao izay fa tsy nofikirinao anao irery zany fa nozarainao taminay mpanomponao, tamin'ny fiangonanao, tamin'izy rehetra matsiaro zanakao, ka nolazainao tokoa fa handroaka dia amin'ny miaraka izy. Ary dia izany Jesosy no ahatsiarovany tokoa fa efa nomenao zany fahefana zany. Koa amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakely avy Nazareta ny mandidy sy mandroaka ny asany demony amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra tsy anankely tsy nampahefana zany. Ny aretina rehetra dia roana mankany faramenetrafo hatrany tampitokatra ny ampaladia. Aza rehetra ny koa fatotra manjo ny zanak'Andriamanitra dia dina sy roana mankany faramenetrafo. Fa ambara kosa an'io izao ankehitriny izao ny fanafana feno sy tanteraka, ny fahasambarana ary ihany koa ny fifaliana sy ny fitiavana anjaka ao am-pony tsirairay any ao am-pitso ary mandrakizay. Misaotranao tompony izany ary dia irao ny mpanompanao tsara avy nitory ny teninao eny rehetreny amin'izay toerana misy anay voninahitrao manomboka eo amin'ny tokantranonay Jerosalemanay, Jodia, Samaria hatramin'ny farany tany. Misaotra Jesosy noho izany rehetra izany, anao ny dera ny ajana amin'ny voninahitra, ny kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, fitiavanao Andriamanitra iray, ny hera ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Alleluia. Amen.